Tsy nisy fampiasan-kery fananaja ny lalàna ny fakana sy fanadihadiany any Jeneraly Richard Ravalomanana androany maraina. Ny minisitry ny fitsarana niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana no tonga nagazy teny an-tranony tokony ho tamin'ny folo ira sasany teo ary nentina nanaovana fanadihadiana eo anivon'ny zandarmarim-pirenena taorian'izay. Isan'ny vezatra anenjehana ity filohany antenimeran-olona teo aloha ity ny herisetra sy von'olona nitranga tamin'ny tolom-bahoaka farany teo iny. Raha ny fanazavana ito ny mpampanolalàna ambony eo anivon'ny fitsarana ambony eto Antananarivo. Bisa kuna roko para isi. Raisa ndio kama na kipindi na kanya. Que faites-vous ici? Vous êtes venu parler aux Je vais aller au bureau. Ah, d'accord. Oui, j'habite là et je vais aller au bureau. Et on vous empêche d'y aller? Non, mais quand même, on est en train de m'insulter. Je ne tolère pas ça. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les manifestants? Vous étiez là. Vous n'avez rien vu? Non, j'ai pas vu. Oh, d'accord, la prochaine fois, il faut regarder. D'accord. Vous êtes journaliste, il faut regarder. Hitantsika moa ny zava-taniseho fa nandray toerana tokony tsy ho azy ny filohan'ny antenimeran-dolona teo aloha zany dia ny Jeneraly Richard Ravalomanana. Izay atao hoe fitsapahana zay raha tika amin'ny fiteny vahiny dia hoe usurpation de fonction. Dia hitantsika fa tsy ao anatiny andraikitra filohan'ny antenimeran-dolona anazy zany. Tamin'ireny zavatra ireny moa hitantsika fa nisy ny naratra mafy ary nisy koa ny faty olona ary be dia be ny fitarainana zany izay tonga na teto anivon'ny fitsarana na teny anivon'ny ministeran'ny fitsarana dia eo ihany koa ny fitarainan'ny vahoaka amin'ireny zavatra ireny dia tsy maintsy andraisana fepetra zany. Dia izay indrindra no antony andraisan'ny fitsarana fepetra zany amin'ny hanaovana fanadihadiana ireny tranga mahonena ireny. Tsy amin'ny mahafilohan'ny andrim-panjakana teo aloha azy no anenjehana azy amin'ny ity raharaha ity fa fandikana tsy ao anatin'ny asany lehibe ny andrim-panjakana. Ny fitsarana ambony eto Antananarivo araka izany no mandray an-tanana ny fanenjehana sy fitsarana azy. Ny ankapobeny moa zany ny zavatra tena hoe nanaovany satria moa zany le tonga ny ordre de poursuite dia nalefa aty amin'ny fampanoavana dia fampanoavana indray no nandefana azy tany amin'ny FIGN dia ny FIGN zany no nomena vaiko zany mba hisambotra sy hanao ny fanadihadiana mahakasika indrindra ireny trangan-javatra ireny dia eo ihany koa zany moa no mety fisian'ny zay naovana fanadihadiana ihany koa ny atteinte à la sûreté de l'État zany. Dia eo ihany koa ny incitation à la haine. Raha vao tsy anatin'ny asa zany le izy dia andraikitry ny fitsarana ataontsika hoe droit commun filazana azy zany ny fitsarana tsotra zany no miandraikitra ny fanenjehana anazy. Dia izay lafiny zavatra izay indrindra no antony zany nampiarina amin'ny andriamatoa Richard Ravalomanana izay filohan'ny antenimeran-dolona teo aloha. Anaovana fanadihadiana mandritry ny 27 ora eo anivon'ny zandarmaria ny Jeneraly Richard Ravalomanana amin'izao fotoana. Mety hitatra nefa zany arakaraka ny fitoriana azy raha ny fanazavana. Ny lafiny tsotra zany izy ataontsika hoe droit commun zany dia 27 ora zany nanaovana fanadihadiana. Nefa ihany koa mety akasika zany ny indrindrandrindra ny atteinte à la sûreté de l'État izy io dia mety ahafitra zany ny fotoana sa araka ny voalazany lalàna ihany
no anatanterahana zany zany. Anakirotam-panjakana na atteinte à la sûreté de l'État no antony fampiatsona ny général Richard Ravalomanana raha ny voarakitra ny taratasy fampiatsona azy nivoaka ny andro 4 Desambra lasa teo. Fitoriana nipetraka ny 3 Desambra 2023 lasa teo no nivoahany io taratasy io raha ny voarakitra anatin'ny fampiatsona. Ny andro ny alarobia 4 Desambra tamin'ny 2 sasany tolakandro avy eo no nanomboka tonga teny Ambojatovo ambony sy Ambatovinaky akaiky ny trano ny filohan'ny anteny Mirandolona teo aloha ny général Richard Ravalomanana ireo zandarma Mariam-pirenena. Ny andro ny 4 Desambra ihany koa no nivoaka ny didy fampiatona azy tamin'ny toerany Loolona navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Ny rongobasy avokoa ireo mpitandro filaminana tonga teny amin'ny tranony raha ny hita teny an-toerana ary nijanona teny Ambojatovo ambony manoloana ny ministera an-drano sy teo Ambatovinaky ambony ministera ny fitantanam-bola sy ny fiangonana FLM. Nivoaka ny trano fonenany niaraka tamin'ny basy avy eo ny général Richard Ravalomanana ho ireo zandary teny an-toerana. Ara-dalàna nefa ny fakana ity filohan'ny anteny Mirandolona teo aloha ity teny amin'ny trano fonenany saingy tsy nety ny général Richard Ravalomanana ho hiatrany ireo zandary teny an-toerana ny andro ny 4 Desambra io. Hatramin'ny 110 sasany alina moa mbola niantsona teny an-toerana ny fiara 4x4 iray nisy ireo zandary nijanona teny amin'ny manodidina ny trano fonenany ity général misotro ronono ity. Nambarany général Richard Ravalomanana tao anatin'ny fifampiresahan'ny mpanao gazety ny Real News azy tamin'ny Antso Atarby kosa androany fa nidina ny fampiresaka tamin'ny solon-tena ireo zandary tonga teny amin'ny tenany ny andro ny 4 Desambra ka tamin'izay no nandraisan'ny taratasy fampiantsona azy. Fiarovany ainy kosa hoe izy no nitondrany-basy niaraka tamin'ny fotoana io. Mandeha kosa ny fanadihadiana amin'izao saingy mbola misy aloha ny fianonan'ny mpitory sy ny vavolombelona izay vao miroso amin'ny fianona amin'ny antony nitoriana azy izy ho hiatran'ny général Richard Ravalomanana. Nambaran'ity général misotro ronono ity moa fa izy sy ny vadiny sy ny mpiambina azy ireny tao amin'ny trano fonenany io teny Ambatovinaky. Nijanona tao amin'ny trano fonenany foana kosa izy sy ny vadiny hatramin'ny androany ho hiatran'ny général Richard Ravalomanana tamin'ny fifampiresahana taminy. Ho an'ny androany mbola nahitana zandary niantrana teny Ambojatovo ambony. Fa any amin'ny mpitandron'ny filaminana no tokony hanamarina ny tenany ny généraly Richard Ravalomanana raha nahazo ny taratasy fampiatsoana azy teny amin'ny Tobra Tsimandrava ho Iberija Ravelomanantsoa androany. Tsy mbola fantatra mazava mantsy ny tena antony ilazana azy ho nanao fikasana anakirotam-panjakana na atteinte à la sûreté de l'État ho Iberija Ravelomanantsoa. Dalaina ny olona taitaitra zany fa tsy oatra fa ny fahitako azy mifandanja amin'le zavatra ao an-tsainy hoe zao no nataoko ary na faty olona ny zavatra nataoko na nampanoviko tena aina zany ny mikasika aty de tena lasa mifototra any aminy sanatria ve zany le zavatra misy ohatra ny hoe tsy tanjaka fa tahotra convocation ary sambany teo an-tantara aloha hoe bezaka zay hoe olona natsona noho ny hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État zay fa tena mbola tsisy namala zany ary lay olombelona hoe officier supérieur malalana zany hoe état de droit zany tsisy ratsy nataony ampanatsona mbola lizy mbola tsisy fanemelohana mbola tsisy ninina hoe tonga de fa tsika nye miteny ohatr'izay fa teo moa izy nangingina kely ny raharaha Ravatomanga mamonena Ravatomanga tsarosia nisy ilay fandarana manokana nataony de hoe olona madio aho. Ny anankiray ihany koa lay mbola karohana amin'izao fotoana izao andre matonaina andre citoyen hoe vonona aho ny an'olotra ny taratasy. De zay le teneniko atsika teo hoe misy fotoana rehefa amin'ny zavatra tahaka izao andre mato Constant Ravelson very le olon-tsotra zany manaraka an'le vaovao hoe inona miampy ny Facebook koa moa de very any olom-pirenena hoe zavatra ohatra zao miteny ny mpanao politika miteny ny olom-boafidy miteny ny olom-boatendry miaro tena ny voantso
te anontany-kely any hoe inona ny toetra zany atrehana ny toetra raha za moa tsy teny miotakotako zao fa miovaova isan'ora isan'andro ne misy eto tanàna de mafanina ihany teny ohatra ny karazana teny fitaratra teto amintsika teto foana no hoe tsinjodia ka ny mitsinjonidianao a voalohany indrindra de le tanjona voafaritra ny tanjona voafaritra ny présiden'ny fanavozana ny république any Madagasikara aloha hatreto vonikadona teo izy a de ny hoe refondation teny prantsainy a de toiziny amin'ny hoe fanavozana ny république any Madagasikara ka iny mihitsy any tokony fitaratra ny heverin'ny fahalalana izorana tamin'izay a de le fikonan-doha pirenena ka zay ny fitaratra hitarafatsika ny zavatra rehetrarehetra eto fa nyveritsika raha ohatra hoe andeha amin'ny atsipiriany kely hoe général bomba milaza ny hamoy hatramin'ny ainy ny sinsisa zany hoe tsy ohatrany hoe ambokambon-javatra ve zany tsy hoe ambokambon-javatra fa ny fomba hatakarantsika an'lizy a de any amin'le resaka foana hoe aiza ao anatin'le fanavozana ny république zany zay ary raha ny amin'le fiheveran'ny zareo nandray ny fahefana hitondrana an'lizy a de atao raharaham-bahoaka le izy atao teny rahanam-bahoaka nyty raharaha ty eo azy zao de miala mihitsy amin'le hoe aloha ifamory ray latabatra de manangana teteza mita de charte de la transition sy ny sisa tsy ohatr'izay le niangana fa io efa le vahoaka efa hatrany amin'ny taona maro ny lahatra ny darofana lacrymogène isaky ny mandoro-pone isaky ny ariva eraky ty tanàny ty manao fihetsiketsehana momba ny jiro sy rano tany velany no lasa tafakatra ampivony reny vohitra tamin'ity ndray mandeha ty de zay ny raharaham-bahoaka zay tsika efa hoe sady mamitipitina ny taona 5 sy 10 ihany a isan'ireny hoe tolona ny entin'ny CNZ sy ny hoe tanora tamin'ny akapobeany a de miresaka an'izany nefa ianao hoe ny lasa nitady isy endrika hoe saritana transition fiarahan-tatana sy ny sisa fa tsika nefa amin'ny lafiny anankiray ihany koa ohatrany hoe mipetraka olana ve ilay hoe ao anaty transition constitutionnelle anticonstitutionnelle extra sy ny sisa satria na ny ministre ny serasera sy ny kolotsaina raha ohatrany somary sahirana sy ny misy endroe fendrofendroin'ny olona eto anatin'izy de miverina nana zava mihitsy hoe ao anatin'ny transition constitutionnelle tsika tsy rava reo ravitra samihafa de tsy sazy a sy ny sisa fa hoe tena afaka mizoratsika makany an'la hoe fivoahana sy ndray mitsinjodia am'zay le roa volana sy le roa taona efa roa volana tsika zao le roa volana afaka raha afaka pitso sa valo amby roapolo volana raha afaka pitso le roa volana de tokony mahavita mifametraka mihitsy ny hoe zao zany ny heveranay manty ministère ty a izorana makamin'le hoe atao raharaham-bahoaka atao concertation nationale ilay fanavozana ilay fanavozana ny république de arak'izay vakio ny adihevitra ny vahoaka mizotra ka tsy zay moa le atao hoe teny irana zany resaka tsara eo fa tohatra ny efa mba mitetitety faritra ihany eo ny minisy mpanjakana am'sana ny fanavozana de faritra izy fa ino moa zany de miainga ny fotony zay le vaovao fotony fa enao ve ny anao parasitiste ny fotony ahoana ndray zany parasitiste le fotony sa ny zavatra rehetra zay ilaina ny farafaratsiny hoe le teny toeran'ny ainy dehibe n'le république zay tsy maintsy avozana satria vao osiosy matiasina teo reny ve ny napetraka ao tany amin'ny ditany a ary nahoana moa tsy maintsy ianao ny ametraka an'izay za aloha nga za tenako ange tsy te adevitra momba ny ministère iny a iny a lasa rue avant lehibe o mivaza zany hoe ny sarety indray no mitarika ny omby raha ohatra ka hijery an'izay ihany tsika hoe ny république république zay dikan'izay hoe fitondrana tandalana dikan'izay de hoe ny fahalalahan'ny vahoaka sy ny sisa tsika ngefa nanana ny HCDEUD io a de filakevitra ambony momba ny démocratie momba ny
état de droit ino moa zany momba ny fanjakana tandalana fanjakana sy fitondrana tandalana fa izy ne mbola mipetraka mbola rafitra eo ry izy amin'izao fotoana zao tsy azo ampiasaina hoe zany le rafitra mbola eo izy amin'izao misy mpamana tiako lazaina nge tsy hoe nanana an'io tsika iry akara iry le ty le ministre d'état ty a fahitako azo a de lasa melohan'ny ombo ny sarety fa itsika efa nanany RCDD ary resaka repoblika tsara mihitsy zany hoe ny fahalalaham-bahoaka ny zom-bahoaka ny fanjakana tandalana ka izy amin'ny lafiny ray kosa ny zoko be constant Velson mba hoe mpandrindra de piava tsy ho vita ministère misy anapiky kely am'izay zavady kely jery alina isary hoe ny satsihatra ohatra hoe mandefa mba mandeha fikomandohatra fizantany ny mpanao politika koa nanao ny azy a ny asa tanana sy ny sisa ka tsy mba hoe mpandrindra tamin'ny fotoanandro kristianina ny kristianina nanao ny azy nanao eny efa eo izy matambatra ny hevitra reo aveo efa eo izy a de ny anjarany a manamora ny ataon'io laza mieritreritra mihitsy hoe ny avany amin'ny antodohanao a no fanavozana ny repoblika efa teo ngenao 12 taona ary nanao politika foana zay tsy aloha ve iny hiperakany fa eo mba mangataka tsy ho ahelika hoe mba inclusive fa tsy exclusive ny inclusive aloha mitindray mandeha tia de le firenena manontolo fikionandoha ampirenena zany hoe le mikiondoha ao a rehefa mitambatra izy de firenena fa misy mandavataona ary mandrera sehatra rehetra ny atoko politika sy ny fikambanana isan-karazany a no miasa ary zay ny tokony ho ataony de rehefa niasa izy a mipoitra ao anaty fikionandoha-pirenena zay tsirikevitra nalefa ny asa iny sisa fa alao mba ho raharaham-bahoaka izy ty mianao ny tsy fanazavahany Constant Ravelson de ohatrany te ametraka ianao zany hoe makamaka sisiny kely aloha ny hoe fikambana na antoko fa alao ny vahoaka ny teny sa ahoana ve ny taizany mpikambana ao aminy izy hatramin'izay nitaizan'ny firenena izy raha tena nanao de hitantaratra eo anatiny hita eo am'izay naompy ve le fanabeazana sy fitezana ara-politika avany amin'ny vokotany le fitezany manahoana no tafapoitra avany amin'ny vokotany avany amin'ny commune avany amin'ny faritra sy eto amin'ny firenena poitra eo foana zay raha ny asa ianao mandavataona fa raha ohatra ianao cultena olona ny ataonao ohatra ny reto le hoe zahay ina moa filazany fanalavana le zahay hiromara mpana miaraka amin'ny Andry Rajoelina de tsy maintsy hoe mahiromara tsy nitaiza ve nareo tsy ho hita ve le vahoaka hoe ny foto-kevitra politika kolotsaina politika fomba ahitarika politika fomba fiainan'ny fiarahamonina nanao ianao sa tsy nanao fa ny fipoitrany ankehitriny manko rehetra zany misy zavatra tena tokony ho teny rahana eo amintsika mihitsy ny zavatra roa na telo e ny anankiray voalohany a de hoe hoenjehana ve ary ho faizina ve le fandrobana ny firenena de tsy maintsy misy olona hiaran'izay fanenjehana famaizan'izay fa ny ilaina anaovantsika teny rahana be ny vahoaka de ny hoe ahoana ny fomba atao mba tsy androa any telo eto amin'ny firenentsika fa ho lasa fady eto Madagasikara le mandroba firenena mandroba firenena zay a io fa mandeha ny fitsarana zao efa mijery an'izay tsirairay manatsikafona neraky ty jirama inona aby reto hermady sy ny sisa reny hoenjehana ve satria tsika amin'ny hoe fanovana ino ty fanavoazana enjehana ve fa eo le fanenjehana hoe loavy avereny zy nangalarinareo ary de faizina anareo manonotra koa zany manonotra fa akoatran'izay a
inona no ataontsika zay le fikanandom-pirenena inona no ataontsika mba tsy isy lalana azona manao an'izany inona le aryfanina tsy miverina tsony le fomba fanaotsy ny ety fahiny verina tsony zany tsy ety verina tsony zany ary raha mampatsiatsika ny hoe fianoanana nataon'ny filoham-panjakana ty tranony ACC zay tamin'ny fafito ambin'ny folon'ny volana oktobra dia isany hoe fanampitaonana zay le ady amin'ny fanetry be ny firenena ary na ny premier ministre ary na nizingizana ny eny dia ny sary mitranga nefa amin'izao somary mba manao tombana ihany tsika zava-dehibe ilay hoe finiavana iady amin'ny tsy maty manota fa olona anankiray zao nohatra ny fantatra any amponja nakoatr'izay perquisition betsaka dia tena hoe mandeha any amin'izay hoe tsika amin'ny lafiny anankiray fa nisy ihany koa nefa ny lafin-javatra iray hafa hoe Madagasikara nanolotra n'ilay karazany hoe tolo-kevitra hoe ampidirina ho eloka injehana iraisam-pirenena ny capture d'état zany hoe ilay hoe fambaboana fanjakana ao any anaty kolokolotsiny hoe ny ato anatin'ny firenena tsara zay rehefa zay fa tsy ny firenena hafa ny tsara hoe nanao capture atao Madagasikara raha anina fa efa misy sombony kely ihany zay rehefa le miseho-ny Union Européenne hoe tsy maintsy amin'ny démocratie ny fifidianana tsy maintsy zay nke sombony ary misy tsoatsika ho an'ny ato anaty firenena fa ny ato anaty firenena mihitsy ihany tokony misy tonga dia manda vy mihitsy tsy ahafahana manao an'izay ohatra fifidianana tsisy hevitra fa hatramin'ny any lehilazy mbola anao hoe tsy kitikitika lalam-pifidianana dia anao fifidianana amin'ity efa nisy 2023 teto efa nisy hetsika fotsy teto dia hafa ny tamin'ny 2017 anaovanareo ana ny olona dia gouvernement de consensus mametraka ny tsai kristianareo tsy nikitika lalam-pifidianana natao ihany ny fifidianana sady zany resako zany zao anisan'le tao anatin'ny fitolomana mihitsy fitakina ny seni ny lalàna amin'ny feny fifidianana satria hafahafa toasa hafa ihany izy manome vana an'ireo le be vola manana mpamatsy vola betsaka ary io moa no